Nenary miarabantsika mpanaraka ny pejy amizao zoma riva izao tafahoana somatsara eto indray tsika amin'ity fandarana catéchisme d'adulte ity. Ny lohateny izay efa nozaraina taminareo zany dia hoe inona moa mbola ilaina izany hoe miaina raha toa ka efa rava daholy ny zavatra am-pelantanana, rava ny fananana, maty ny zanaka, very ny asa, ilaozan'ny fianakaviana, tsy misy namana intsony, mirodana ny zavatra rehetra. Mbola misy raison ve, mbola misy antony tokony ahavelomana. Inona no antom-pahavelomana mbola ifikirana amin'ny fiainana? Satria matetika amin'ireny fotoana ireny no mahatonga ny olona alaim-panahy hamono tena. Satria rehefa mamono tena ny olona dia inona moa ilay hoe tsy hitako intsony ny antony mbola iainako eto an-tany, tsy hitako intsony ny antony izay mbola tokony ahavelomako ozy ny sasany. Je vois plus la raison d'être, la raison de vie. Tsy misy antony hijanonako intsony dia aleoko mamono tena. Donc zany fanontaniana mipetraka dia hoe moa ve ny fiainantsika olombelona faritan'ny zavatra ananana? Ohatra hoe satria ve ianao mananjanaka dia la vie vaut la peine de vivre. Ary raha tsy mananjanaka, est-ce qu'elle ne vaut pas la peine? Raha ohatra ka manana anton'asa, satria misy koa besoin psychologique amin'ny olona akoatran'ilay hoe fivelomana, matsiaro ilay olona ohatran'ny hoe tsinitsinina raha tsy manana asa izy. Ao koa ireo hoe tsy manana nizaniza intsony, dia izay mipetraka ny fanontaniana ka nahatonga ny oloha hevitra io. Tsy izany misafidy azy, tsy izany mifidy azy fa ao anatin'ilay ny étude biblique izay ataontsika na ny catéchisme adulte, fandiniana ny bokin'ny Joba. Efa nisy fotoantsika nanomboka an'izy io somary niato kely tao ololoha teo tohizantsika androany, ka androany dia tohizantsika ao amin'ny bokin'ny Joba toko fahatelo. Joba toko fahatelo ray amantolo. Somary lavalava lay vakiteny fa manasa anareo mba hanokatra ny baibolinareo. Sokafo zany baibolinareo dia ao amin'ny Joba toko fahatelo iray mantolo. Ilaitsika ny mamaky an'izany dia avy eo tsika miditra amin'ny fanazavana. Joba toko fahatelo. Vakito zao amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia ny lohabava Joba ka nanozona ny androny, nanao hoe: foana anie ny andro nahaterahako sy ny alina izay nanao hoe misy zazalahy voatorotoronina. Izany andro izany dia aoka ho maizina ary aoka tsy hitady azy Andriamanitra any ambony, ary aoka tsy hisy mazava hamirapiratra aminy. Aoka ny aizina sy ny aloky ny fahafatesana hahalasa azy indray. Aoka ny rahona hita tao eo amboniny. Aoka izay zavatra mahamaizina ny andro hampatsiravina azy. Izany alina izany aoka ho aiza-pito hisambotra azy. Aoka tsy hiara-mifaly amin'ny andron'ny taona izy, ary tsy ho tonga amin'ny isan'ny volana. Indro izany alina izany aoka ho momba izy. Aoka tsy ho velona ao ny aoka tsy ho velona ao ny oby zafady. Aoka hanozona azy ny mpanozona andro, izay mahay mamoa ny dragona. Aoka ho maizina ny kitany marainany. Aoka hiandry ny mazava izy nefa tsy hisy. Ary aoka tsy ho faly mahita ny hodimason'ny maraina izy, satria tsy nanidy ny varavaran'ny kibony reny izy, ka tsy nanafina fahoriana tamin'ny masony. Nahoana re aho no tsy maty hatrany am-boky ary tsy nialaina fony vao nivoaka tany an-kibo e? Nahoana no nisy lohalika ny andry ahy, ary nahoana no nisy nono hinonoako?
fa raha tsy zany dia efa mandry aho toy izay ka niadana eny natory aho ka afa-tsasatra teo mpanjaka sy ny mpanolontsaina avy amin'ny tany izay nanao ireny tanàna efa rava na teo amin'ny andrian-day izay manana volamena sady mameno volafotsy ny tranony na efa tsy ary toy ny zaza tsy tonga volana aho ka nafenina dia toy ny zaza izay tsy nahita ny mazava akory ary ny itsahara ny ratsy fanahy tsy hampitebiteby ary any ny reraka no afa-tsasatra miara-miadana avokoa ny mpifatotra ary mandre ny feon'ny mpampiasa izy samy any ny kely sy ny lehibe ary ny mpanompo dia afaka amin'ny tompony nahoana no fahazavana no mba omena ny reraka ary fiainana ho an'izay latsaka amin'ny fangidiana izay miandry fahafatesana nefa tsy avy izy sady mitady azy mihoatra noho ny fitady harenana fenina izay faly indrindra sady ravoravo raha mahita ny fasana dia olona izay mandeha ao amin'ny maizina sady voafefin'Andriamanitra manodidina fa mialohany hanikaniko ny fitolokoko ary migororoana toy ny rano ny fidradradrako fa zay atahorako no mahazo ahy ary zay angovitako no manjo ahy tsy mbola mahita fiadanana na fitsarana na fakanaina akory azy aho dia tonga indray ny tebiteby amen lavalava lay vaky teny ao anatin'ny fandiniana ny bokyny Joba atsika am'izao fotoana izao zany hoe ataotsika série zany le izy ka ny Joba toko 7 no resantsika izay amoatsika ny telo hevitra ty hoe est-ce que la vie vaut être vécue quand on a tout perdu? Est-ce que la vie vaut-elle d'être vécue? Pardon. Est-ce que la vie vaut-elle d'être vécue lorsqu'on a tout perdu? Zany hoe mbola misy tsirony ve ny fiainana? Mbola ilaina ve ny miaina raha toka very daholo ny zavatra izay everitsika ho antom-pisiatsika eto amin'ity tany ity. Raha nijery ny Joba toko 7 io aho dia ny tonga tao an-tsaiko avy hatrany dia verset anankiray ao amin'ny Joba toko 1 ny 220 vakiko kely. Joba toko 1 ny 220 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota Joba na nanometsiny an'Andriamanitra. Maninona ny lavan'io verset io? Lavan'io verset io satria matetika ny zavatra nampianarina antsika sy nitoritsika ary voisika hoe Joba dia lehilahy mahatoky an'Andriamanitra tao anatin'ny ady sarotra izay lalovany ka tsy nivadika tamin'Andriamanitra. I Joba dia tsy nanao teny mahery nanohitra an'Andriamanitra na nikomy tamin'Andriamanitra. Marina ve zany? Io Joba toko 1:20 dia mazava be zao ny Joba toko 1:20 dia hoe tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota Joba ka nanometsina an'Andriamanitra. Avy namaky ny Joba toko 7 tsika teo. Ohatra ny manometsiny Joba. Ary inona le fanomezantsiny nataony dia hoe nanenenako ny nahaterahako. Takizay aho tsy teraka. Raha tsorina le Joba toko 7 ray manontolo dia hoe fa maninona ary aho no teraka? Fa maninona no nisy manoloana le zavatsarotra mahazo azy? Takizay aho tsy nisy, takizay aho tsy nateraka, takizay aho tsy nateraka nampifoniny tanareo hoe tsy tokony teo ampifoanao aho, tsy tokony nampinononao aho, tokony voateraka dia navelanao maty dia amin'izay fotoan'izay aho tsy nijaly ohatr'izao zay zany tiany teneniny. Rehefa maninona Andriamanitra tsy tonga dia nivonoana ohatra any am-bohoka. Maninona Andriamanitra tsy tonga dia maty voateraka ohatra ireny zazarano reny. Fa navelanao hitombo tsara aho, navelanao lehibe tsara aho, navelanao hiaona amin'ny vadiko aho, navelanao hananjanaka aho, dia avy eo le sorona amiko reo dia zany ve tsy haratsipanahy? Dia mipetraka ny fanontaniana tsy nanometsiny tokoa ve Joba? Ohatra misy zavatra hafanohitra eto, ohatra misy contradiction.
dia jerentsika nge ny toko fahatelo andininy voalohany am'ilay joba teo ino tsara le voalazo ny toko fahatelo andiny voalohany rehefa afaky zany dia ny loabava joba ka nanozona ny androny ahoana tsara hoe il a maudit séjour ka izany manozona ny nahaterahany zany tsy fanomezatsin'ilay Andriamanitra nahary azy ve moa ve tsy miteny hoe nanendrenako nisy Andriamanitra matoa izy manozona ny andro nahaterahany hoe takizay tsy nisy sous-entendu mametsiny an'Andriamanitra zany or joba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo dia teny hoe ary dia tsy nanota tamin'Andriamanitra izy ka nanometsiny azy inona ny marina zany andao jerentsika akaikikaiky am'izay le texte hoe ijoba zany eto dia tena midelira olona midelira hitanareo ny olona rehefa tratra ny dépression rehefa tratra ny zavatra sarotra dia midelira tsy tompony tenany ka tena miantsoantso eo indrindra no tiako sahady isarena saitsika hoe ny bokyny joba dia mampiseho mazava amintsika fa na iza mpanompon'Andriamanitra goavana teo amin'ny soratra masina ary reo olo malaza ny fotoana rehetrarehetra y compris joba dia samy midelira daholo rehefa sendra ny sarotra tsy marina mihitsy ny filazana hoe mpanompon'Andriamanitra dia tsy mahazo midelira misy matsy pasteur sasany misy mpiandro misy mpitoroteny hoe enao ve mpanompon'Andriamanitra dia enao ve midelira ohatr' zany tsy fanao zany tsika kristianina tsy tokony hampiseho tsy mariky ny tsy finoana zany delira zany matetika reny olona milaza ny reny dia mandainga fa te hanome image sy impression amin'ny olona izy hoe izy olo zany tsy mba midelira mihitsy rehefa tena ao anatin'ny sarotra eto zany preuve tsy misy olona nandalo zavatra sarotra mihoatra no joba kanefa dia lazaina fa tsy nanota tamin'Andriamanitra izy fa nidelira izy tena niteniteny foana izy namoaka zay nampaharary azy izy eto am'izao texte zao ka eto zany ny tianao lazaina dia hoe ny famoahanao ny maharary anao tsy mariky ny tsy finoano zany averiko ndray ny famoahanao ny maharary anao ny magirifiry aminao ny manahita dia tsy mariky ny tsy finoana velively fa mampiseho hoe zay no fetra tatinao ianao miakapokapoka mitomany io dia c'est normal satria narojoba aza dia miainany zany sy ireo mpanompon'Andriamanitra maro samihafa zay mbola ho tanysaintsika eo rehefa avy eo ka esory ao anatin'ny eritreritrareo ary ny fanamelohan-tenany hoe tsika mpanompon'Andriamanitra zay mba tao milaza fa te hampahery ireo mpanompon'ireo olona reo dia hoe mariky ny tsy finoana izany tsy tompo exprimeo mihitsy ary eto zany boky joba azadiny fa izao texte mijoba toko fahatelo zao raha mandinika nareo dia vavaka ny vavaka zany tsy voatery hoe Andriamanitra ao vonjeo ao fa ao anatiny eto dia expression ny fahoriana la prière c'est une thérapie ary ny thérapie dia ity mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX zany hoe mila mihitsy tononinao le maharary anao fa aza aletika exprimeo avoay le mampangirifiry anao asivy teny mihitsy fa raha tsy tononinao iny tsy manasitrana ao aminao Andriamanitra zany tsy miteny aminao hoe ferme ta bouche na hoe mangina ianao fa za Andriamanitra tu n'as pas le droit de crier tu as le droit de pleurer et tu dois pleurer manana zo ianao hitomany manana zo anao hikikika manana zo anao hiakapokapoka fa ireo olona zay miteny aminao hoe mariky ny tsy finoana zany dia mpamitaka sy mpandainga zay ny zavatra anankiray satria matsy eo amin'ny olona zany dia hoe tsy politiquement correct
manala baraka ny voninahitr'Andriamanitra fa voninahitr'Andriamanitra inona sa hoe manala baraka anao mety lay voninahitra ao no arovanao angamba ny tena marina ary zay ny mahatonga ny bokin'ny salamo fantatrareo maninona ny salamo no nisoratana akoa ça sert les psaumes raha fantatrareo ny salamo rehefa mamaky ny bokin'ny salamo nareo inona ny zavatra tsikaritrareo ny bokin'ny salamo ny salamo no tena maninona ny salamo mahakasika ny fotsika rehefa mamaky ny salamo satria ny mpanoratra ny salamo zany tena nasay namoaka voambolana na teny mifanandrify am'le zavatra maharary azy rehefa mahay salamo tsika dia matetika amin'ny tena le hoe tena zany misy jesosy rehefa tanareo rehefa mihaino salamo za rehefa mamaky salamo any am-piangonana ka mitsangana ny fiangonana ka mamaky azy za tsy mamaky fa j'apprécie je savoure les psaumes akipoko ny masoko dia enoko ny olona mamaky an'le salamo dia tena heninao mihitsy any aminao eny hoe zay mihitsy le izy Andriamanitra zany hoe mitripinao mihitsy amin'ny fotoana iny no mivavaka fa tsy vavanao tsony asarazonareo zany teneko zany ce sont tes tripes qui sont en train de bouger ny tsy mainao mihitsy no mivalimbalina ao anatin'le fotoana iny hoe zay mihitsy le maharary ahy fa tsy hitako ny teny tandrify azoko lazana azy iny teny iny ny mpanao salamo zany no ohatra ny karazana bekiny nanampy anao hoe avoay zay maharary anao zay le hoe mifananara amin'ny salamo sy ny tononkira matony tenenin'ny Paoly zany dia misy dikany noho zany misy fotoana itsika à un moment donné tsy mahavita tonombavaka intsony manoloana ny fahoriana mahazo atsika tsy te hivavaka tsy hoe kamo ianao tsy mahita tsirontsony ianao amin'ny famakiana ny soratra masina satria tellement ianao latsaka ao anaty lavaka tu perds même le goût la saveur de la parole oui ça peut arriver fa tsy midika akory zany hoe miomotra tsy midika zany akory hoe mialany fanay masina reny olona le mirangalitika amin'ny teny an'izany dia vakio ny salamo na enoy ny salamo dia ho hitanao fa maso ohatrany hoe karazana avocat safady misolo anao iny dia amin'ny alalan'ny salamo anao s'exprimer misy fiangonana anankiray zay any Genève rehefa amin'ny atoandro amin'ny 12 ao dia mahazo miditra ao am-piangonana ny olona tsisy fitaovam-pivavahana dia misy feokira zava-maneno misy muzika douce dia rehefa isaky ny misy olona miditra dia efa misy olona en permanence mamaky salamo ao dia tonga zany miditra ao am-piangonana dia mipetraka pendant 2 minutes ohatra na 5 minutes mety hoe manao rendez-vous aman'olona na mana rendez-vous any amin'ny dokotera dia mipetraka kely ao am-piangonana fiangonana vide mety zareriny ao dia misy mpamaky salamo ao am-piangonana miaraka amin'ny feokirany zava-maneno dia lasa dia tena nanao expérience le pasteur natantara hoe tena ilain'ny olona iny pas besoin d'une prédication tsy voatery mila toriteny tsy voatery mila fampianarana fa iny salamo iny zany ohatrany karazana aide mandoatra ny folon'le olona izay maratra andramo kely zay zavatra hoe fany an-tranonareo misy amin'ny YouTube misy salamo miaraka amin'ny feokira amin'ny teny français aloha misy fa misy koa ngamba ny crairet amin'ny teny malagasy ary raha ohatra ka tsy misy dia mampirisika anareo tanora ao sampana tanora kristianina STK nareo zay manana famezam-pasoavana amin'ny zava-maneno na ny kristianina tanora mba mamorona anio mamokara zany zavatra zany zao tokony vokarina amin'ny fiangonana vokaro karazana psalmodie zay filaza azy dia manoratra salamo dia asina feokiran zava-maneno dia iny thérapie tena thérapie mihitsy iny manasitrana ny fo maratra rehefa amin'le vanim-potoana ianao tsy mahavita mivavaka intsony zay parenthèse kely iny ina ny masarobidy an'le salamo ny masarobidy an'le salamo dia satria iny zany vavaka izay afaka mametraka teny tsara tandrify an'ilay zavatra marany tanareo ohatra nanao tsika makany amin'ny dokotera dia rehefa ozy dokotera hoe tsapaina kely hoe ato ve marary dia tenenao rehefa marary
de mety tsapany tsy maninona de eo am'le faritra marary anao ay marary be dokotera tozy dokotera eto zany le marary c'est un peu ça les psaumes zany am'zay fotoana zay définir hoe ato le marary anao dia zay le izy parenthèse inoa verina am'le texte jobo am'izay tsika rehefa mamaky an'izao jobo atoko fahatelo zao ianareo nanaeno ale jobo atoko fahatelo teo inona zavatra tsikavitrareo teo amin'ny bokyny joba io joba ty zany le zavatra tiako atongavana joba de say nanana fahasahina nilaza ny zavatra zay tsy zakany tamin'andriamanitra joba tsy le olona lay endry be ohatra tsika tsy fiteny zany fa manjary matezitra an'andriamanitra Job a osé exprimer ce qui lui fait mal ary io mila sahany zanak'andriamanitra amin'io zay ny mahatonga Jesosy miteny rehefa mivavaka ianareo dia aza tahaka ny fariseo mivavaka eny masony olona satria nahoana ny vavaka en public zay ataotsika dia vavaka feny fiatsaram-belatsika vavaka amboamboarina mba hafinaritra ny sofiny mpiaina ngy mahay mivavaka kosa izy zany tena mirafidrafitra tsara le vavaka tena misy rafitra misy verset misy tournure de phrase lalina be fa le prière authentique enao le midy ao amin'ny efitranonao manginginao Jesosy midy ao amin'ny efitranonao ao enao tu peux dire tout ce que tu veux tsisy olona hitsaranao ao tsisy olona izy ny mba paster nefa mba zany mivavaka ataony izy ny mba mpandrefanasany tompo nefa zany mivavaka ataony izy ny mba olona mba adekona ihany nefa jery ty vavaka rehefa mivavaka anakizy kely et alors inona nitadiavitsika authenticité ve sa paraître spirituel ny paraître spirituel natadiaviny olona hoe vavaka mahababo fo vavaka tsara rindro midi ao amin'ny efitrano ary ino ataony jobo de tena nilaza izay tena naharary azy à la limite tena nanao ny étude biblique tia maly tamin'ny fiangonanay de zaraiko aminareo zao izy hoe ohatrany hoe ty zany ligne rouge tsipika mena dia midépasse an'io tsipika mena io ahoana filazana zany tsy mety de Job zany tena mifrôle an'le ligne rouge tsy midépasse izy fa tena hainy tsara ny mamoaka ny eo am-pony tsy midéborde fa tena juste eo tanareo ohatra le mijery vara amin'ny mpanao baolina vara le caméra le hoe hors jeu ve sa tsy hors jeu le baolina de mila vérifiena amin'ny vara aloha le ohatra ny ordinateur de mijereo ny arbitre de jerena hoe ny ohatra kely ve na 1 centimetatra le tongotry le mpanao baolina sa tena ao anatin'le tsipika de ohatra zay ty misy ligne rouge eto izay tena juste eo am'le ligne rouge joba tsy niopefy nefany tena feno fahasahina io fahasahiny jobo io no hisarenatsika ankehitriny osez dire ce que vous ressentez ajanony ny hypocrisie spirituelle ajanony ny politiquement correct ajanony ny hoe sao de tsy mety zao lazao zay maharary anao tsy hoe mangataha aza fangarona izy tsy hoe mangataha tsy fangatahana raha mamaky any jobo atoko fahatelo anareo tsy fangatahanao fa fitarainana fitolokoana fidradradradrana sainto araka ny teniny Saint Augustin hoe nivavaka o Saint Augustin dia c'est le soupir ary na ipony aza de ny teny hoe rehefa tena tsy mahavavaka ianareo izy izy ny saintonareo izy izy Paoly izay tsy hay manazava azy de efa vavaka hay ny fanahy masina ny miaino azy Romanina toko 9 andininy enina amby roapolo Romanina toko 9 andininy enina amby roapolo ny anaran'i Jesosy ary toy zany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fatatsika zay vavaka tokony ataotsika rehefa à un moment donné anao tsy hainao tsony délire anao fa eno tsara ny fanahy no mifona
amin'ny fitarainana tsy azo tononina. Tsy fantatrao tsony ny vavaka tokony ataonao, de lenao mideliry iny, ianao le misentso, ianao le mitomany, ianao le midradradradra iny a, vavaka iny. Ça c'est la bonne nouvelle. Tsy mahatonona tsony anao fa feno ny fonao. Iny anao iny a vavaka iny, satria nahoana? Zano miteny anjany. Fa i Paolo miteny azy amin'ny Romana toko fahavalona rehefa miteny amin'ny roapolo, tsy fantatsika tsony vavaka zay tokony ataotsika, ary ny fanahy masina ozy izy no mifona ho antsika amin'ny fitarainana tsy azo tononina. Amin'ny teny frantsay de hoe soupir inexprimable. Zany hoe ilay sentonao, ilay alahelonao, ilay tolokonao, ilay avy aty amin'ny kibonao mihitsy zay le avy au fond des tripes, dia hainy fanahy masina ny mitraduiran'iny ho vavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Donc vavaka zay, izay le izy. Ka tsara ny manamarika an'izay. Ahoana koa no mety azo andrikana nyty fitarainany joba, lay nitaraina joba eto hoe takzay tsy teraka, nanozona ny fiterahany joba, nanozona ny andro naterahany joba, fantany napetraka moa ve joba nanenina ny amin'ny fisiany tokoa, zay ny fantany napetraka. Est-ce que Job regrette sa naissance? Raha dinihina tsara i joba toko fahatelo io. Moa hoe nanenina i joba hoe takzay izy tsy misy. Aza dino ny contexte fa maty zanaka izy. Tapitra maty tsiraray zanaka. Very daholo ny fananany rehetra nalain'ny fahavalo. Ary nahafoy azy ny namany. Ny vadiny nandatsa azy. Ary bokatra ny atapo-doha ka hatrany am-paladiany izy. Ary mipetraka teny amin'ny fitoeran-jezika. Imagineo kely ange le scénario hoe le tableau. Normal be izy nateny an'izany. Inona tsony moa izy no mbola ampahavelomako. Ny zanako zay ny matimatesako tsisy eo tsony. À quoi bon vivre? Atao inona tsony ny arena? Matoa ny tady volana sy ny tady arena dia hikarakarako ny zanako. Tsy eo tsony zareo a. Sy ny sisa sy ny sisa. Petraka ny fantaniana moa hoe nanenina joba ny amin'ny fisiany. Raha vadiko amin'ny tournure na phrase hafa de hoe move joba, move mbola mendrika iainana ihany ny fiainana toy izany. Raha petraka aminao zany ny fantaniana. Aza maika mamaly amaha kristianina anao hoe oui tsika olon'Andriamanitra mila manana finoana, mila manana fanatana. Soyez sincère, soyez franc. Hoe mbola mendrika, mbola izany hoe mbola ça vaut la peine ve ny iainana. Ny fantaniana mipetraka eto. En d'autres termes, mampametraka fantaniana ny hoe c'est quoi vivre? Qu'est-ce que la vie finalement? Inona zany atao hoe miaina zany? Zay ny fantaniana mipetraka. C'est quoi vivre finalement? Raha mipetraka mametraka fantaniana aminareo aho. Satria mantsika le hoe ohatra zao hoe ny anambadiky iterahana, dia velona aho mba hihinana, na hihinana aho mba ho velona. Donc raha reo rehetrarehetra hoe sorona aminao, est-ce que la vie est toujours la vie? Zay le question apetraka jobo eto. Question existentielle. Zay tsara fipetraka mihitsy ho atsika koa. Hoe ho anao, c'est quoi vivre? Très bonne question. Hein? Fantanina tsara. Move misy zavatra mbola ahoana re zany? Mbola misy zavatra hafa ve ankoatra ireo zavatra an-tany sainareo mendrika mbola iainana eto an-tany.
dia andeha ary ny soratra masina no amaly adytsika hainareo le verset zay ho tanysaiko eto Habakoka toko fahatelo hainareo le izy fa vakiko ihany na izany azy safady fa mbola misy farasisana kohaka ihany ny avanareo dia mbola somary ny kohakohaka fa ifonana indrindra amin'izany satria zany mpanontany apetraka hoe est-ce que la vie vaut la peine encore d'être vécue ozy izy ny teny frantsay manoloana anjany zavatra dia Habakoka toko fahatelo andiny fahafito ambe folo sy valo ambe folo haitsika io fa vakiko ihany na izany azy ny anaran'i Jesosy fa na dia tsy mamontsy azy any aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka na dia mahadiso fanantenana azy any oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny saka na dia vonoana azy ny ondrany apa any amin'ny vala ary tsy misy omby ao apahitra nefa izaho dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy hiravoravo amin'Andriamanitry ny famonjena amen ny tiany Habakoka lazaina eto tsy hoe falifaly foana aho non fa hoe la vie c'est plus que ça ny fiainana dia tsy limité ny zavatra ananana tsy ny zavatra zay ananako no mamaritra ny fiainako satria ny lozika n'izao tontolo izao dia zao raha tsy manan-javatra ianao dia tsy olona ianao si tu n'as rien tu n'es rien zay ny formule ny fiarahamonina si tu n'as rien tu n'es rien inona ny mba hanananao à partir ny zavatra zay hanananao ny considéreva ny olona anao raha matsikaritra reo fiarahamonina dia zany henon'olona teny ianao satria miandrina eo amin'ny tanàny henon'olona teny ianao satria olona mianatra henon'olona teny ianao na considéreny olona ianao satria ianao manana titre zany hoe manana zavatra zany dia izay mihitsy zany tiany bokyny Job-pitaina eto hoe la vie ne se résume pas sur les avoirs. La vie ne se détermine pas à partir des avoirs. Zany hoe ny fiainan'ny olona anankiray tsy azonao faritana na kilasiana na omena valeur ny olona anankiray miainga amin'ny zavatra zay ananany fa le olona mihitsy amin'ny maha-olona azy no misy valeur mihoatra noho ny zavatra rehetra zay misy. Izay le mesazeny bokyny Job eto. Ary anaran'Andriamanitra efa nataontsika lesona teto zany ao amin'ny anaran'Andriamanitra Yahvé na Yahweh ao amin'ny teny hoe Yahvé dia misy le fototra teny hoe Yah verbe être zany hoe ao anatin'ny anaran'Andriamanitra dia misy le verbe être donc c'est l'être qui est le plus important et non l'avoir. Safady or ny fiarahamonina zao tontolo zao ny avoir no mamaritra ny être fa ny an'Andriamanitra ny être no mamaritra ny olona. Izay zany lay atao eto ka raha verina zany le fanontaniana teo dia zao hoe raha miaina ianao raha misy ianao eto amin'ity tany ity dia fanontaniana apetraka aminao hoe tu existes pour quelle finalité? Inona ny antom-pisianao? Ny zanakao ve? Tsia. Inona ny antom-pisianao? Ny fanananao ve? Tsia. Inona ny antom-pisianao? Ny harenanao ve? Tsia. Tsy zay no mamaritra anao. Zany hoe pour quelle finalité? Ianao io za io velona inona no ilaivan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity fa tsy hoe métro boulot dodo mihinan-kanina dia misakafo dia manao trano dia manambady dia mividy tôbila dia mividy tany dia la vie se résume à ça. Zany fiainana zany c'est une vie très pauvre fiainan'olona farak'izay mahantra
Misy les citations izy moa ty philosophe anankiray ty tsy tadidiko ny anarany. Il y a deux types de personnes ozy izy. Misy karazany roa ny olona. Misy ny atao hoe des personnes qui brillent ou des personnes qui éclairent. Averiko, il y a deux types de personnes. Est-ce que tu fais partie des personnes qui brillent? Zany hoe manirapiratra. Zany ka vaovaoka izy tonga de V8 be ny trano ny immeuble be izy tonga de feno volamena ny tanany il brille. Avara-pianarana, teraka anglina, teraka ranona very andafandrefana, il brille. Kanefa am'izay fotoana zay ho anazy izy no manjelanjelatra. Tsy misy impact amin'ny fiarahamonina fa mi-centré any aminy, mifatratra any aminy daholo ny regard ny olona hoe wow, milay kosa le ry wow, beau gosse kosa le dala, wow, lebany kosa le dala, wow, tena tsara tare le dala, wow, manambola, wow, et tout et tout. C'est ça, briller. Mais quelqu'un qui éclaire, manazava, ny fisiany eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fianakaviana, dia manazava ny olona izy. Manazava ny olona izy. Ny fisy de manahoana. Ohatran'i Jesosy, gaga ny olona rehefa nahitan'i Jesosy hoe fa iza moa le ty moa ty ve tsy zanaky Marie sy Josefa. Donc c'est pas quelqu'un de brillant. Io tsy lehilahy galiléanina. Dika le galiléanina zany provincial, avy any côtier. Tsika malagasy am'izao fotoana zao lalaovan'ny mpanao politika amin'ny hoe côtier sy eo afovoantany ty. Fa ozy izy hoe lehilahy galiléanina io, zany hoe tabahoaksy, mialatsiny amin'ny fomba fiteny, zay ny dikany. Kanefa mahatalanjona ny olona fa manasitrana ny marary, manangana ny maty, mamoky olona tsy omby 5,000 lahy, nefa izy tsy manana na dia ny lavaka zisitrany lohany. Jereo tsara hoe paradoxe. Tsy mba manana na trano anankiray na kabanina kely anankiray, nefa namoky olona tsy omby 5,000 lahy. Arao tsara. Lehilahy mavomavo, nefa masarika ny romanina, masarika ny mpisorona be, masarika ny fariseo, masarika ny hérodianina, masarika ny olona rehetra hoe lina te hieno azy. C'est ça être éclairant. Donc zany na de foy aza ny fotoana ny ainan'i Jesosy teto an-tany raha zay ny razantsika azy, raha eo amin'ny lafin'ny maha-olombelona échec nenan'i Jesosy. Mialatsiny amin'ny tamintsika kristianina, raha atao zany bilan ny asan'i Jesosy de hoe échec. 3 ans monjy izy nanao ny asa. Satria trefeny 30 taona izy vao nanomboka ny asa, iny ny atao hoe âge canonique. Ary ny fomba nahafatesany dia fahafatesana mahatsiravana, fahafatesana feno fahafahambaraka, fahafatesana tena feno henatra. Nefa tadidinareo tamin'ny fotoana nahafaty azy ny Zoma masina, rehefa nyteny izy hoe vita, dia voalaza ny filazantsara hoe nisy fasana ny sokatra ato Jerosalema, dia nisy maty ny foa maty. Lay fahafatesana mahatsiravina amin'ny fomba fahafahambaraka mitondra fiainana ho an'ny olona. Zany ny olona éclairant. Tsy mibriller izy tsy mamiratra izy fa éclairant. Eo zany no ahitana le hoe c'est quoi la vie. Ty zavatra lazainy Joba ty zany c'est pas juste hoe déliran'olona mamitoka ny fiainana, fa tena manampy atsika misy ty texte ny Joba ty hoe
averenao amin'ny ivony ny antom-pisianao. Inona ny antom-pisianao eto amin'ity tany ity? Inona ny antom-pisianao eo amin'ny fianakavianao? Inona ny antom-pisianao eo amin'ny Madagascar? Tu sers à quoi ou tu sers à rien? Inona ny antom-pisianao amin'ny fiangonanao? Qu'est-ce que tu sers à quoi? C'est là la question. Possible anao mety manana statut influent, trema be anao amin'ny tanàna, manambola be anao, avaram-pianarinao, nefany tsy miteraka impact eo amin'ny manodidina anao, dia c'est une vie de misère. Ouais. C'est une vie de misère. Tu es le plus misérable. Désolé de le dire, mais tu m'as fait ça. Tel taona monja hoa nan Jesosy nefa il a bouleversé le monde. Donc tsy ny faharetan'ny andro miainany no inona fa ilay impact. De mety hitanao ka Jesosy zany fa zany ka Jesosy. Ok. Fa jereo ihany koa ireo mpanompon'Andriamanitra hafa nato amin'ny testamenta taloha sy taty amin'ny testamenta vaovao. Io ohatra Paoly nanana aretina nitaiza azy. Intelo izy no nitaraina tamin'i Jesosy esoro amiko ity. Be dia be ny débat ny théologiana hoe inona nazo Paoly misy milaza hoe Paoly taizana aretina, misy miteny hoe non Paoly nanana problème na bégaiement. En tout cas Paoly nanana problème zay nanelingelina azy. Dia nieritreritry Paoly fa raha esorina aminy reo zavatra reo dia ho productifa kokoa izy. Arao tsara izy hoe raha esorinao reto Jesosy dia mba hamirapiratra, zany hoe mba tena productifa. Izay ilay eritreritry Paoly. Dia ozy Jesosy non, ampy anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterana amin'ny fahalemena. Iny tsy teny fampaherezana fotsiny na hoe teto Paoly ekeo zay misy eo, tsy zay ny dikan'iny. Tsy fampaherezana fotsiny iny. Tsy hoe ok zay fa dia ekeo zay misy eo reveo manja eo. Non, tsy an'ilay izy. Fa ny zavatra zay lazain'ny Paoly dia hoe ao anatin'ny ilay fahosany izy indrindra no toa fahazavana ho an'ny hafa. Paoly izay lasa fahazavana ho an'ny hafa. Navita voyage missionnaire iny teny Paoly, navita mihoatra lavitra n'oro zalahy matanjaka. Sy ny sisa, sy ny sisa. Ity natenenina zany eto amin'ny bokin'ny Jakob eto dia zao hoe la vie c'est plus que le quotidien. Aza limitena am'ilay miasa, miteraka, manambady, mananjanaka, mamboly, dia zay. Ary zay mahatonga Jesosy ny teny hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy anareo zany. Iny tia nyteneny iny dia zao hoe zany zavatra imatematesanareo zany imatematesan'ny olona rehetra. Mais qu'est-ce qui fait le plus? Inona ny plus mampiavaka anareo amin'ny olona? Sa nareo dia velona teto tany dia hoe nalaza zany olo zany fa nanakarena be dia nanapahaizana be dia olona tsara laza tao fiarahana. Zay ve? Tout le monde mitady an'izany, tsy tsika kristianina rery, tsy entolisy. Fa ilay fanjakan'Andriamanitra tsy hoe andeha ho any an-danitra fa hoe ahatonga ilay fanjakan'Andriamanitra ho azo tsy ampahitanana eto tany. Ho hita maso ny fanjakan'Andriamanitra eto tany, ho azo tsy ampahitanana ny fanjakan'Andriamanitra eto tany. Ahatonga n'ity tany ity ho sombin-danitra eo amin'ny faritra misy anao. C'est ça la raison d'être ny mpino. Sinon dia ozy ny soratra masina raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenatsika ny Kristy dia manino mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Tu es le plus pauvre, le plus misérable. Satria teo ampelantananao ny kapasité dia tsy iza zany fa Kristy ilay fahazavana zao tontolo zao zay nanova n'izao tontolo zao, zay nanova ny fiarahamonina, nampirinonao tao ny ambany vata famara na perte
perte totale plus tute. Perte totale. Tsy nampiasainao le izy. Fa iny ianao niazakazaka, aiza raha vola, aiza raha zao, aiza raha zao. Mety ho azonao tokoa reo. Fa ianao lay mahantra indrindra ozy izy ny boky Laodikia. Ka noho zany, important be zay zavatra iray. Eto zany i Abakoka dia mamerina amitsika ny raison d'être existentielle. Move ozy izy ny fiainako dia partir ny zavatra ananako. Misy tenina teolojiana anankiray atao Olivia Bell, izay namitina sy nanao synthèse ny théologian'ny Calvin. Ny teny hoe, vakiko kely le citation, elatsy fa za eto cahier no ampiasaiko fa za zao verina l'ancienne manoratra satria hitako hoe stimuler cerveau le manoratra, za tsy manoratra amin'ny PC tsony, sauf quelques fois. Je reviens à l'ancienne. Le centre du centre de la foi, c'est l'insouci de soi. Averko, le centre du centre de la foi, c'est l'insouci du soi. Zany hoe, ny ivony ny filohana dia ny tsy hoe tsy firarahina fa tsy fametrahanao ny mombanao ho ivony zavatra rehetra. Tsy ianao no ivo, t'es pas le centre du monde. Azana, eo no masarotra le satria misy décentré zany. Tsika olombelona masy égocentrique. Ina le égocentrique tsy voatery eo titrena. Fa le hoe heveritsika fa le monde tourne autour de nous. Heveritsika fa on est le nombril du monde. Ary n'Andriamanitra za doit s'intéresser sur moi. Ah, de tsy hitanao ve Andriamanitra zao fahoriko zao, de tsy hitanao ve zao fahandrako zao, de tsy hitanao ve zao aretiko zao, parce que tu penses que tu es le centre du monde. Tu crois que tu es le nombril. Faut Olivia Bell, le centre du centre de la foi, c'est l'insouci du soi. Zany hoe mila décentrena mihitsy aloha mba afantaranao hoe inona ny antom-pisianao. Noho zany ny fisiako eto an-tany, ny existence que eto am'izao tontolo zao dia c'est une grâce. Oui, déjà ny fisiako, déjà zaho miaina, déjà zaho misy am'izao ora sy fotoana sy minitra tenako aminareo zao, tena fahasoavana. Zay miray. Ary faharoa, izany toetsain'ny Olivia Bell sy Jean Calvin zany dia mampianatra hoe Dieu n'a rien, ahoana zany, Dieu n'a pas de compte à rendre Andriamanitra, tsy ananatsika trosa Andriamanitra. Ohatra hoe, tsy maintsy ataonao zao Andriamanitra, tsy maintsy karakarainao za Andriamanitra, tsy maintsy omenao tobila za Andriamanitra, tsy maintsy omenao fahasalamana za Andriamanitra. De fanontaniana aminao hoe, de quel droit ianao no mitaky an'izany amin'Andriamanitra? Zany hoe, inona le zay ekeko hoe manana zotsika, fa inona no manery an'Andriamanitra anao an'izany? Misy mialatsiny amin'ilay fomba fiteny Jatozy hoe, fa nga misy volanao napetraka ao tany. De ozy dokotera Perera solondray be zay hoe, mba zavao amiko ozy izy ny antom-pisianao eto ambony tany, nefa ianao ozy tsy naharina de bozaka ray azy. De quel droit azavao amiko ny antom-pisianao eto an-tany? Conclusion, na ny fisiako tsy mérite fa faveur. Rehefa mahatsapa an'izay isika, de nous avons le profil, manana profil ba hoe moramora ihany alohan'ny tratrevatreva amin'Andriamanitra. Eritrereto tsara aloha zay. Fa i Joba, rehefa nitabataba i Joba tamin'ny voalohany, zao taky zay tsy teraka, zao, nanaka be ny arainy. Normal, fa ilaina koa iny le mitabataba iny araka le lazaiko tany am-boalohany, fa processus iny hitombon'ny olona anankiray amin'ny fahamatorana. De rehefa avy nitabataba i Joba,
tena niantsiady tamin'andriamanitra mihitsy hoe tena tsy rariny maninona ary any foronao takizay amaty takizay tsy misy izy ihany no nahita ny valiteny tsy andriamanitra no nyteny taminy ary zay mahafinaritra amin'ireo andriamanitra io andriamanitra satria ozytsika efa manina andriamanitra mangina am'ireny justement ny andriamanitsika tsy andriamanitra tonga dia mis'impose hoe mangina raha ty ny cachet ty ny eferalgan ty ny dafalgan dia mangina dia matory non ianao ihany no taritiny tsikelikely dia le silencen'andriamanitra lay fahanginan'andriamanitra mitarika anao ho any amina conclusion zay ianao ihany no ampahitany azy dia ina le conclusion joba 2:20 izy ihany nahita ny valiny après avoir pué dans tous les sens 2:20 zao ny teny joba ianaran'i Jesosy nitanjaka no nivoako avy any tany an-kiboniny ary nitanjaka no iverenako any Jehova nanome ary Jehova no manaisotra isaora ny anaran'i Jehova wow io verset io ampiasain'ny olona amin'ny andro fahoriana aza ampiasaina amin'ny andro fahoriana ihany fandavanandro natsapa Joba hoe inona moa ny mba zavatra netiko teto tany fony ateraka inona ny mba contribution anao tamin'ity tany ity ianao nefa teny tranoko zanako fiarako ombiko volako fananako aiko fahasalamako de ozy de tompo hoe fa inona ny mba netinao inona mba contribution anao aza vao ary hoe anao io avoain-karatra dia izy joba hoe mince haiko izany tanjaka tonga tetika ianao le voateraka taminahaterahanao iny boridana be iny tu n'as rien à mener tsisy ninina netinao teto na matamboniny ianao ary izay koa le lazainy hoe hitanjaka koa ny iverenako an'iny raha rehefa iverina any amin'ny tany zany ho faty tia ny tenenina zany dia hoe tsy misy fa fahasoavana avokoa ao ve dia toizatsika efa marapara anazy ahoana ny handraisatsika an'izany rehetrarehetra zany ary ho atsika amin'izao fotoan'izao manoloana ny fanjakazakany ratsy zavady hita amin'izao tontolo zao ohatrany hoe manjaka tokana ny ratsy dia indraindray alay-panatsika hoe inona moa zany ka zao ane pastery eny azoko za zavatra laizainao zany io ane tsy ova ny fiarahamonina tsy ova ty fireneny ty tsy ova zao tontolo zao fa efa ratsy ny olombelona ka inona moa no azonao antenaina eo ananao ineto ianao le monde est comme ça ratsy ny fiainana oui marina zany inona ianao ozy miantso anay ianao mety miteny amiko ianao zao hoe ianao miantso anay inona zany mba antopisianao akoatry ny minakanina sy miasa sy manambady sy miteraka zay zany le resaketo nefany saserako any hanao effort eto pastera nefany ny ratsy tsy maintsy izy foana no manjaka zay koa zany le défi anankiray napetraky joba eto amin'ny toko fahatelo eto manomboka ny andininy fafito amby folo ka hatramin'ny fahina amby roapolo amin'ity joba toko fahatelo ity dia ity ny zavatra hitondrany azy marina tsisy ninina azonao atao marina tsy afaka anova zao tontolo zao ianao ary mbola veriko foana hoe on ne va pas changer le monde restera tel qu'il est malheureusement tsy fatalisme zany fa réaliste avako tsara tsy fatalisme fa réaliste zany hoe tsy manao déni de la réalité tsika fa zay le zava-misy saizy eto am'izay le izy ny antopisiako ny antony mbola namoronan'andriamanitra ny joba vakeo ny joba toko voalohany nalaza tamin'iny faritra nisy azy iny joba fa lehilahy marina ary nalaza tamin'iny faritra tsy nanana ray manontolo iny inona ny dikan'izany zareo tsara fa vao narary joba
vao maty ny zanany vovomafy izy tonga daholo ny namany avylavitra joba toko voalohany sy toko faharoa nandeha avy any amin'ny tany amanarivony kilometatra handeha tsy hoe hamangy azy fa tellement joba mamioditra tellement joba nanana ny toerany dia tonga ny olona hitsapalahelo azy izany hoe ny antipisianao joba ianao zao mieritreritra joba mamaly any joba zany andriamanitra eto amin'ny alalan'ny le délire ataony ihany hoe sura ve ianao fa tsisy dikany ny nampisiko anao teto ata joba jereo daholo reto namanao manatona anao reto na dia ataontsika hoe maladroary izy diso ny fihetsiky izy telo lahy satria mbola odinitsika afaka ray volana ny teny nataon'izy telo lahy n'importe quoi ny zavatra lazay fa ny essentiel dia zao hoe ireo olona rehetra manatonanao reo a dia olona mireconnaître ny existencenao hoe zany joba zany a c'est quelqu'un matoa reo a ny se déplacer avy amin'ny anarivony kilometatra mety maladroit izy mety mikitotono anaovany azy fa ny important pour izy aloha c'est ça l'essentiel mireconnaître hoe mitondra zavatra teo amin'ny fiainan'ireo olona reo joba matoa tonga ireo olona reo izay zavatra zay ry joba no adininao zay harena izay ny tena harena tsy ireo vady tsy ireo zanakao tsy ny fanananao very fa ianao voilà recadrage c'est toi ma richesse Job aux Andriamanitra ianao no en teny français tu es la prunelle de mes yeux ianao no anak'Andriamasoko valeureux masoko ianao fa tsy hitanao zany tsy tsapanao zany fa ozana hoe sinina moa zay za zao tsy mananjanaka tsony za zao very aby ny omboko za zao maty aby ny kosoako za zao tsisy hoanina tsony de ozana hoe je suis plus rien joba tu as oublié l'essentiel ianao no harenako ozy Andriamanitra izy amin'io fotoana io efa io izy efa io il n'est plus rien efa tsy manana ninina tsony joba eo niratra vao maso joba oay hay ve za le harena eo am-penatanan'Andriamanitra oe havako hamarana zao étude biblique zao zao catéchisme d'adulte zao ny valeur anao tsy miankina amin'ny appréciation ny fiarahamonina tsy miankina amin'ny appréciation ny fianakavianao tahaka ny vadiny joba tahaka ny namany joba tsy miankina amin'izany ny fijerin'Andriamanitra anao no mikaonty dia aonao izy ao amin'ny Isaia malala eo masoko ianao eny be voninahitra sady tiako dia firenena no solony ainao izy Jehova sarobidy aminy ianao izay no afatra amintsika amin'ity arivo ity hoe oui raha valiana zany le fanontaniana ary amin'le loi FDB hoe mbola mendrika iainana ve ny fiainana rehefa rava daholo ny zavatra rehetra dia ho zao hoe oui la vie tsy limité amin'ny anananao la vie commence par toi so dia dininao zay anak'Andriamason'Andriamanitra ianao prunelle de ses yeux en teny frantsay ka dia samy maherery daholo marina fa mafy ny fiainana marina fa mangidy ny zavatra atrehana fa ny valeur atsika tsy miankina amin'izay heverin'olona ho anananao voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay manasatsika hivavaka vavatsika Jesosy eo
Zava-dehibe aminay tokoa ny teninao izay nampandalovinao ho an'ny joba. Matetika zay rehefa mamaky an'io tantara io dia misento ary mba miteny hoe za ve mba havitan'izany, fa tsy zay le izy, tsy hoe fampitahana ny tenanay amin'ny joba hoe mba aiza ho aiza tsy hany, fa au contraire ny tsirairay eo anaty anao dia unique, exceptionnel, particulier. Donc ny valeranay tsy miankina amin'ny fampitahanay ny tenanay amin'ny joba na amin'ny Abrahama, fa ny tsirairay eo imasonao dia sarobidy. Velomy ao anatin'ny fonay isan'andro zany, satria izao tontolo izao zay misy anay ity dia misarika ny fonay, ny sainay, ny masonay hijery ny manodidina hoe mba inona moa zaho raha mitaha amin'ny ranona, zaho zay zao nefa dia zao tsy hany. Misaotrany amin'ity takariva ity, ampahirezo ny olonao any amin'izay misy azy tsirairay any zay tsy hitany masoko, fampamizara ny fahasoavanao. Ny anaranao Jesosy no angatahako izany. Amen. Misaotra tompoko, mirary soatsika rehetra, mame fotoananareo amin'ny fotoana zay mampety azy indray hanoizantsika ny joba toko faefatra, dia arao eo any pejy fa ho hitanareo ny andalany eny any izany. Zay ary samy hitan'Andriamanitra. Mirary soa tompoko.